Izay ny eo amin'ny vaovao politika fa eo amin'ny sihatry ny fambolena sy ny fiompiana kosa indray no entina amintsika manaraka. Nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny politika ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana teny misy ny agara nanisana dia nanambara Andriamatoa Rivo Rakotovao. Ministra eo nivo ny fiadinan'ny Repoblika misahana indrindra ny fambolena sy ny fiompiana fa ilaina ny fandrindrana ny fiara-miasa eo amin'ny mpisehatra rehetra ampiroboroboana ny sehampiarina fambolena sy fiompiana. Vola Ravoavy sy Tsira Rakoto Arsan atrany. Efatra amin'ny telopolo tapitrisa hektara no tany azo ambolena sy fiompiana eto Madagasikara kanefa dia ny tapitrisa amin'izany ihany ny voatrandraka. Mbola 520 isanjato ny arikarena fahobe no vokarina ao anatin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana izay mampiasa ny 70 isanjato malagasy. Entina ampiroboroboana ny sehampiarina fambolena sy fiompiana, ilaina ny fandrindrana ny fiara-miasa ao amin'ny sehatra rehetra hoy ministra ao nivo fiadidinan'ny Repoblika, misahana fambolena sy ny fiompiana Rivo Rakotovao, nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny politika ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana teny amin'ny Créagra nanisana. Fanamby apetraka ny isin'ny asa fiompiana sy fambolena mahomby ka Madagasikara mahomby droso no tanjony. Tanjony iray napetraka fanjakana. Objectif iray napetraka fa tsy hoe samy manao ny azy daholo ny zay rehetrarehetra mpikarakarana ambanivohitra na ONG na ny vondrony tantsaha na ny vondrony anina dia samy mametrapetraka ny vinana ao anatin'ilay asa lehibe. Fa ny vina raha ihany stratégie de mise en œuvre efa hitantsika. Ko isika zany anatin'ilay ataoko hoe fitaovana entre guillemets ilazako azy na outil tokony irindra amin'izay zavatra izay ary mino aho fa ny maraina iarahantsika eto mifantoka bebe kokoa amin'izay fandrindrana ny asa izay satria eny akany izay ianao dia mahita fa tsy mitovy ny zavatra resahatsy kanefa ireo tantsara io dia olona ray, fianakaviana ray, commune anankiray, fivondrona anankiray no resahantsika io. Tonga isika nefa dia samy manana ny approche, samy manana ny heviny amin'ilay zavatra izay atao. Ka zany no anisan'ny zamanokana ny anisan'ny miainga avy aty amin'ilay stratégie globale. Inona ny vinany filoham-pirenena rehefa nalefa atao anatin'ny PND io ilay izy, inona ny tafisika, inona ny mise en œuvre antsika. Tanjona ankendrina ao anatin'ny politika ny farita ministeran'ny fambolena sy fiompiana ny fampitomboana maharitra ny fahafahana mamokatra sy fomba famokarana afaka mifaninana mba hamalina ny tsena anatiny sy ivelany. Ny anitarana ny fanajariana ireo faritra azo amokarana sy fotodrafitrasa famokarana, eo ihany koa ny fanatsarana fidiram-bola ny tantsaha sy ny fanomezana asa ireo mponina eny ambanivohitra ary ny anatsarana ny fehina ara-tsakafo. Fanamby petraka ihany koa ny ahatonga ny Madagasikara ho sokotry ny Oseanina Indianina sy ny faritra atsimo sy atsinanan'ny Afrika.